Fa vola efa mahery ny 520 tapitrisa dolara no nomen'ny fanjakana Amerikanina nanomboka ny taona 2024 nentina ny adina tamin'ny fandrana ny sokosoko ireo arena voajanahary eto Madagasikara ho ny ambasador ny États-Unis. Nanome vola mitetina 320 tapitrisa dolara indray ny ambasador ny États-Unis androany natokana ho an'ny fiarovana ny arena voajanahary an-dranomasina ho hiatrany ambasador ny États-Unis. Misy ihany koa ny fampahafantarana ny tetikasa vaovao miisa 3 izay nataony USAID sy ny ministera ny tontolo iainana ary ny ministerany toekarena manga sy ny jono androany ho fanamafisana ny fiarovana sy ny fitantanana ny tontolo iainana eto Madagasikara ary famatsimbola mitetina 240 tapitrisa dolara avy amin'ny USAID no anaovana izany. Ankotrina no menjanahary sy Irina Rardera. Tombona ny Madagasikara ny fiarana miasa amin'ny fanjakana Tailandais manoloana ny nahatratrarana vatrika sy sokatra tany Thailande ahafahana mijery fotsiny fanondranana arena voajanahary eto Madagasikara ho ny ambasador Amerikanina. Efa miara-miasa amin'ny Amerikanina mantsy ny fanjakana Tailandais amin'ny fiarovana ny tontolo iainana raha ny nomarina. Araka ny fantatsika dia nisy ny fanagejana ireo sokatra sy vatrika any Thailande izay nangalarina teto Madagasikara ary manaprofo izany fa ilaina farak'izay maika ireto tetikasa fiarovana ny tontolo iainana ireto. Ity olana izay mitranga ity ihany koa dia tombotsoa ahafahan'ny Madagasikara miara-miasa amin'ireo manam-pahefana Thailandais, izany hoe ny manam-pahefana malagasy miara-miasa akaiky amin'ny manam-pahefana Thailandais. Ireo manam-pahefana Thailandais ireo dia miara-miasa ary ampiny fanjakana Amerikanina ilay antsoina hoe US Fish and Wildlife Service no anisany manome fanampiana ny gouvernement Thailandais. Ny fiara-miasan'ireo telo ireo izany hoe ny manam-pahefana Thailandais, manam-pahefana malagasy ary ny US Fish and Wildlife Service dia ahafahana mijery fotony ity olana ity. Miisa 20 amin'izao ny olona efa voasambotra mahakasika ny raharaha fanondranana vatrika sy sokatra tany Thailande iny ary ny valo tamin'ireo no niakatra tany amin'ny Pâques hoy kosa ny ministry ny tontolo iainana Max Fontaine. Efa tambazotra iraisam-pirenena ity fanondranana arena voajanahary ity hoy izy ka hiamafy ny fiara-miasa amin'ny firenena hafa hisorohana ny tranga toy ireny. Mbola mitony fanadihadiana amin'izao fa efa 20 zao ny olona efa samborina ary valo ny efa deferena tany amin'ny parquet ny pôle anti-corruption mariana fa miara-miasa mafy miaraka amin'ireo manam-pahefana ny Thailande sy ny US Fish and Wildlife Service izay tena manampy mafy antsika satria mariana koa fa tsy hoe tambazotra malagasy ihany io fa tambazotra international iraisam-pirenena ary misy ny avy any Pérou, avy any Indonésie, avy any Thailande, avy any Australie tena tambazotra iraisam-pirenena ary misy ny fiara-miasa akaiky miaraka amin'ireo firenena afro. Amin'ny tombony gouvernement Amerikanina avoroeny ny famatsimbola ho an'ny tontolo iainana eto Madagasikara ho ny nambariny ambasador ny États-Unis androany nandritra ny fanokafana ny tetikasa vaovao miisa 3 entina hiarovana ny tontolo iainana eto Madagasikara. Vola mitentina 520 tapitrisa dolara no efa nomeny fanjakana Amerikanina nanomboka tamin'ny taona 2024 nentina ny adina tamin'ny fanondranana an-sokosoko ny arena voajanahary eto Madagasikara raha ny nambariny ambasador ny États-Unis. Nanome vola mitentina 320 tapitrisa dolara indray ny ambasador ny États-Unis natokana ho an'ny fiarovana ny arena voajanahary an-dranomasina eto Madagasikara. Nanomboka ny taona 2024 dia mahery ny 125 millions de dollars ny vola nomeny gouvernement Amerikanina hiadina amin'ny fanondranana tsokosoko ireo arena voajanahary. Reharehanay Amerikana ihany koa ny milaza fa misy ny vola mitetina 13 millions de dollars natokana manokana ho an'ny fiarovana ireo arena voajanahary an-dranomasina. Miisa 3 moa ny tetikasa vaovao izay entin'ny fanjakana malagasy hiarovana ny tontolo iainana sy ny arena voajanahary eto Madagasikara izay iarahana miasa amin'ny USAID. Mitentina 240 tapitrisa dolara ny famatsimbola avy amin'ny ambasador Amerikanina anaovana ny tetikasa fiarovana ny arena voajanahary eto Madagasikara ary ahitra 5 taona. Ny tetikasa arena mifototra amin'ny tany izay hiasa eo akaiky ny rafitra arovana mba hanatsarana ny fivelomana. Ny tetikasa riake mifantoka amin'ny fiarovana ny ranomasina ary ny tetikasa amin'izany paikady fiarovana ny ady amin'ny kolikoly hanatsarana ny tontolo iainana.